Faranamafy ny mpiandraikitra rano masovao amerikanina androandry fa tsy manohana kandida manokana izy ireo amin'izao firosony Madagasikara amin'ny fifidianana filoham-pirenena izao. Ny fanohanana ny rindran-damina amin'ny fampiarana sy ny fametrahana ny demokrasia ary ny fanajana lalam-panorenana no zava-dehibe ho an'ny Amerikanina. Tokony ho afaka milatsaka ho fidiana avokoa ny rehetra saingy ilaina ny fanarahana tsara ny fepetra ara-demokratika ho iatrany ity mpirakitra rano ny masovo Amerikanina ity androany. Ny dera ny finiavan'ny malagasy tamin'ny fitadiavana vahaolana manoloana ny tsy fitovi-kevitra sy ny krizy politika ihany koa ny mpirakitra rà Amerikanina. Narindra tiana ary fidirakota manalina. Nambarany mpiandraikitra rà ny masovo Amerikanina manoloana ny feo mandeha fa tsy marina ny filazana fa manohana kandida manokana ny Amerikanina amin'izao firosony Madagasikara amin'ny fifidianana filoham-pirenena izao. Ny fametrahana ny demokrasia ary ny fanajana ny lalam-pandrenana no zava-dehibe ho an'ireo Amerikanina ary afaka ny ilatsaka ho fidiana avokoa ny rehetra saingy ilaina ny fanajana ny fepetra ara-demokratika. Ekena ihany koa fa tsy maintsy ahitana ny tsy fitovi-kevitra trany eo amin'ireo mpanao politika ao anatina firenena iray ary isany nandalo izany i Madagasikara izay nitarika krizy politika teo aloha teo. Saingy midera sy makasitraka ny fitadiavana vahaolana ny ombonana izay nataon'ireo mpanao politika izy ireo mba nahafahana namany olana sy irosona amin'ny fifidianana. Tsy manohana kandida manokana na iza Etazonia na ny fidonana Amerikanina fa manohana kosa ny rindran-damina demokratika sy ny fametrahana demokrasia ka na iza mampilatsaka fidiana zany manaraka tsara izay fepetra momba ny demokrasia zay dia tohanana izay fanarahany azy zay. Fahombiazana hitany Madagasikara tanatin'izay dingana mafinahitra tato zay nisy ny arahantsika mahafantatra ny fihetsiketsehana eraky ny tanàna nefa nijoro nitafika nilaza fa hiaro ny olona sy ny fananany fa tsy hanao zavatra mihoatra zay dia hitako hoe fandrosena lehibe sady zay raha mampitaina ny zavatra nitranga teto Madagasikara hatramin'izay faharoan'izay dia ny fanajany rehetra an'ilay fanapa-kevitra ny HCC zay hitako hoe dingana lehibe ihany koa ary dia mahasambrere zay ny amin'ny navita ny anao an'izay dingana zay Madagasikara tanatin'izao zavatra natrehana zao. Nanamafy ihany koa ity mpiandraikitra rà ny masovo Amerikanina ity fa mitohatra ny fifampiresahana sy ny fionana eo amin'ny mpitondra sy ireo manam-pahefana rehetra eto an-toerana mba ahafahana mitondra fanampiana ho azy ireo raha toa misy ny afaka ataon'ny firenena Amerikanina. Efa nisy ihany koa ny fandraisana anjaran'ny firenena Amerikanina tamin'ny alalan'ny fanomezana vola ray faingoroa tapitrisa $, tao amin'ny basket fund ny firenena mikambana mba ahafahana manomana fifidianana.